Ray aman-dreny mpitondra fiangonana Sefokotany ary ireo komity loharano izay miisa 700 avy eto amin'ny komina Ambonivohitra Taolagnaro ary 500 teto amin'ny komina Ambonivohitra Betroka no tolorana vatsy ho mariky ny fanamafisana ny firaisan-kina sy ny fiara-miasa anatin'ny fanatsarana ny fiarahamonina avy amin'ny gouvernorat ny faritra Anosy. Misaotra anao gouvernorat fa voky zahay ny taty hono mindesanay anazy fa njeo anao mahita ny taty na hoana fa mitsikitsiky zahay androany sogony seky zao misy raha maromaro anatinao da oela fanapahany eto anao da indeso amin'ny Androzoela fa faly zahay amin'ny fitondranao eto. Tafiditra anatin'ny asa sosialy izay fankalazana ny 15 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara ity hetsika ity notsindriny fanazavana ho fahofoana tanterana ihany koa ny toromarika nomeny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amin'ny fanomezan-danja ireo zokiolona sy ray aman-dreny hoy ny gouvernorat ny faritra. Fa ity moa zany ndre eo ny tenako napetraky ny fitondram-panjakà vao iza moa zany fa napetraky ny filoha hajaina Andry Rajoelina. Izy nametraky dia avy aminazy aby zay vina mipetraky amin'ny faritra Anosy. Ka anatin'izay zay hoe fitsinjovana ny vahoaka dia nametraky izy mba tsinjovy ny vahoaka malagasy, mba tsinjovy ireo ray aman-dreny izay kitapo ny fonosana, izay nanabe ary ataoko hoe sy manadino ny zananareo, ny zafinareo ato anatin'izao fety izao.